Tsy mbola monjy sekoly ireo mpianatra eto Antananarivo sy ny manodidina, izay andraiketany Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena Rampisoalaroby. Araka ny noty navoaka n'ity ministera ity androany talata, dia miemotra amin'ny alatsinainy 17 janoary ny fidiran'ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankina tao aorian'ny fialan-tsasatry noely ho an'ny faritra Analamanga. Nanazava ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena fa noho ny fiakarany tan'ireo olona voatily fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19 no antony ity fanemorana ity, ary mba ahafahan'ireo sekoly manomana tsara ny fandraisana ireo mpianatra any an-tsekoly. Efa nisy tamin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana moa no namerina an-tsekoly ireo mpianany androany talata noho ny fahatarany ity fanapahan-kevitra avy amin'ny ministera ity. Nisy kosa nefa ireo sekoly efa nanemotra ny daty fidirana ho tamin'ny 10 volana janoary taorian'ny dinika ny fanaovana tamin'ny ministera tato anatin'ny andro vitsivitsy. Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny ministera dia efa tokony ho mahalala alatsinainy no nivoaka ity noty ity. Raha ny tatitra farany mahakasika ny fivoarany valanaretina eto Madagasikara dia 20,900 tamin'ireo olona 5,7 marina fa voatsily ho marary ny coronavirus no teto Analamanga avokoa tamin'ny herinandro farany volana Desambra. Daorian'ny famaizan'ny vata mpanova herinaratra voalohany eo Mandekaleka dia tapaka tanteraka ny famokarana herinaratra any amin'ny faritra iny. Na mbola afaka miasa aza ny vata anankiroa hafa dia tsy afaka nihodina izy ireo noho ny fidiran'ny rano tao anatin'ny toby sy noho ny famaizan'ny tariby mpitatitra herinaratra mivoaka avy ao amin'ny toby famokarana. Efa nanomboka ny asa maika famoahana ny rano eo anivon'ny toby famokarana herinaratra mba hisorohana ny fahasimban'ny fitaovana sy ahafahana mampihodina haingana ny vata mpanova herinaratra faharoa farafaratsiny. Efa andrasana ihany koa ny kojakoja ahafahana mampihodina ny vata mpanova herinaratra vaovao asol'ilay vata may. Ankoatra izay dia nanao ansoavy manoloana ireo orinasa mpampiasa herinaratra be ihany koa any Jirama hanena ny fampiasan'ny herinaratra manomboka amin'ny 5:00. Noho ny fanamboarana izay mbola tokony atao, nanazava ny Jirama fa tsy ampy 20 megawatt ny famokarana herinaratra ho any Antananarivo sy ny manodidina ka mahatonga fa tapahan-jiro matetika. Tokony vitan'ny talata hariva ny ampahany amin'ny fanamboarana. Tsy mbola hipoka araka ny mety ahina ny fitoeram-pitsaboana ny COVID-19 eto Analamanga. Nanambara ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Zely Arivelo Randriamanantany ho maly alatsinainy fa mbola misy fandriana 79 farafahakeliny mbola malalaka eny anivon'ireo CTC manerana Analamanga. Izany hoe ny CTC ao Alaroby, eny Soamandrakizay ary ny village voire Antotapenaka. Miisa 200 ny fandriana eo anivon'ny CTC Alaroby mbola azo andraisana marary ary 80 kosa eny amin'ny village voire. Ankoatr'izay dia mbola afaka mandray marary ny coronavirus ihany koa ireo tobim-pahasalamana mandray an-tanana ny voan'ny valanaretina. Anosokafana mba hanamorana sy hanafainganana ny fandraisana tanana ny marary ny COVID-19 ny CTC. Tanjona tamin'ny nanokafana azy ireny ihany koa ny fanakekezana bebe kokoa ny marary ka tsy mila mandeha lavitra na mivezivezy intsony izy ireo vao mahita tobim-pahasalamana, araka ny fanazavan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka hatrany.